ny hita sy ny tsy hita. Reto avy no namelona ny tantara: Francia, Mirantsoa, Karen, Enitsoa, Tovo, Mihaja. Diampeni, Sokiarsoa. Teo amin'ny lafiny teknika Tovo, studio RFM Rompsifolo. Iando andao kitsika sindriana sabaka amin'izay a. Andao ary za ndeha hitady pala fa tonga aky dia mba soreto mifaritra anaovantsika roa sabaka. Za mipako a. Zay reo lahy koa mba hanao sabaka miaraka aminareo rovavy. Mba hanao sabaka miaraka amintsika hono aky Daniel Sinary. Taiza koa no mbola nisy ankizy lahy nanao sabaka. Sady tsy mahay aky ireo a. Avelao ankizy mba hilalao a. Ao fa ampianarinay rareo lahy rehefa tsy mahay. Tia namana be ry letsy ry Daniel hibako anam-pavonse io. Sady tsy mba miavonavina vao falifalendrika foana isan'andro. Ianaranay amin'ny sekoly lahady ry se izany hoe tsy miavonavina izany. Sady ampianarinay mamanay soratra masina foana nge izay ry letsy. Vao tena Andriamanitra nomenanay omaly izao ilay hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Fa iza letsy ry Daniel izany tompo izany? Jehovah masina ny an-danitra letsy izany a. Fa ve tsy fantatra se fiantsoana Jesosy Kristy ilay zanalahy tokana ihany koa. Sambatra letsy nareo mianatra izany soratra masina izany. Ny olona rehetra ao an-tranonay letsy tsy mba misy falifaly izany mihitsy isan'andro. Fa dadanay miady amin'ny mamanay, izy mivady samy mamono anay mianadahy. Vajafaja sendrika tesitra be foana no hita ao aminay, na miditra na mivoaka. Andray, tena mampalahelo be anareo mianakavy izany. Tena mila famonjena avy any an-danitra. Ory Daniel Sinary a, avy amin'izay ao na sabaka fatao lozanareo manoky resaka eo indray e. Eny io, tamin'izay io. Andao letsy ronary a. Andao na sabaka fa rehefa aveo toy izala resaka e. Ndao ary. Andao amin'izay hoy tsika mianadaka. Raha ela be aty any asika dia voakapoka eo indray e. Fangaky nareo voakapoka foana, ary iza aky no mikapoka anareo? Hitandrive reto vandotra amin'ny sandroky sy ny ranjoko reto e. Dia akapoka tamin'ny ratsa-pesaka ireto a. Nasaina nanasa lamba za aky dia tsy tongako tany am-panasandamba ny zipo mamanay efa maloto be izay fa tavela teo ambony seza e. Dia izay natezitra azy. Sady tsy afaka mihitsy ky mifony raha tsy namono ahy. Tena tsy rariny izany. Andray, tena masika be tokoa zava-manareo izany. Za izay fimpiry voan'ny daka sy totondry ny dadanay. Rehefa mamy izy na misy zavatra mahasosotra azy tany ampiasany tany dia tonga dia mandarika fotsiny izao. Indrindra moa fa hoe nisy raha ratsy vitsy izany. Raha mahazo tena Andriamanitra izao izany dadanareo sy mamanareo izany a. Dia anjara malemy falasy ho tia zanaka. Mba toro hevitra izay ry Baka sy Daniel fa tena mijaly a. Andao iangona sianatra sekoly lahady miaraka aminay e. Amin'izay ianareo da ampianaran'ny mpampianatra mivavaka ho an'ny dadanareo sy mamanareo mba hiova ry zareo. Ka rehefa tonga niny alahady maraina vao tena be dia raha omeny ray aman-drenay e. Hanka tsy afaka miangona sy mianatra izany sekoly alahady izany izay. Raha ino izany Krista? Nenahy efa miandro ny lamba maloto ray koveta isaky ny alahady maraina. Rehefa maina indray dia tsy maintsy pasohako daholo. Tsy mahazo mamaly mihitsy ke fa tsy maintsy vitaina. Raha tsy izany dia efa miandro indray ny tahoako fafa sy ny ratsa-pesa ary ny vatako tay. Ny andray a, tsy maintsy mameno simy be roa dia avy eo mikosoka trano sy mamafa tokotany. Raha tsy vitsy izany dia miomana hiaritra ny daka sy ny totondry ary ny pasilatsa. Aleo ihany ry sida tsy andeha hiaraka aminareo mianatra sekoly alahady sy miangona izany izay. So vao maika ny fatanay sisa hitanareo eo. Andraso fa hitako ny hevitra. Hevitra ao izany Bako.
Asabotsy dia efa mpinaimena day ianareo a mitandrara rehetra dia amin'izay tsy be tsy voakapoka nareo. Tena mety zatoly tsara nomeny Jesosy abako izany a. Ao ary fahampinaina reo day. Nary a, za nampiase matsakara sy borositra norma mafatokotany a. Ibako indray a, manampy any ado manasa lamba sy paska. Ahoana? Raikitra. Misaotra indrindra Daniel Asbako a. Tena tia namana tokoa ianareo day. Andriamanitra no isaorantsika fa soratra masina izay nafafy ny tao am-pony mandritry ny taona maro no nahatoy izao anay ka hananay herity ianareo. Tadidiko eto ilay tsenjerinay indray lanjy nanao hoe raha miaina feo Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina sy hanaraka adidiny rehetra dia hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka. Aiza moa misy an'izany Bako? Ao amin'ny Deutéronomie 7:20 no misy an'izany teny izany. Raha mazoto miangona ny ampiangonana izany izay da dia hoarovan'Andriamanitra tsy ho voakapoka intsony. Ary hiova koa ny toetra ny dadanay sy mamanay. Raha mazoto mianatra sekoly latsy izany izay siando dia andray fitahiny izay mianadahy ary mba ho lasa ankonana mahay mifankatia tsara fa tsy miady lava ao aminay. Tena izany mihitsy, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe minoan Jesosy toa midivonjena ianareo sy ny ankonanareo. Reto a, na dia ety an-tokotany azy sika efatra mianadahy dia andao hiondrika hivavaka vetivety aloha vao hisaraka. Jesosy eo, tianao daholo moa ny olona rehetra, isan'izany na sy ando ary ny dadany sy ny mamana. Mino izay efa na izy mianadahy fotsiny azy aloha no mino ny anaranao masina sy mankatoy izany teninao izany dia hovonjenao izy ireo sy ny ray aman-dreniny. Tompo ao misaotra sahady no valim-bavaka izay nomenao an'ny antsonary amin'ny anaranao mahavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Nareo namako Daniel, ahoana? tonga nampiase anao raha amin'izay dia avela dada sy mamanareo hiangana sy hianatra sekoly amin'izay serapitso. Misaotra ny sery Daniel, neveriko vazivazonareo sy bako fotsiny anie le hoe hanampy anay mianadahy. Ay moa dia tanteranareo tokoa, mankasitraka letsy a. Nary, izy izao miresaka amin'ity izao? Iza ho aza miresaka amin'ity ao atohatra ao izao? Daniel namako roneny. Efa impiry moa ity no nilazako hoe tsy mila mampidipiditra olona tsy fantatra ao an-trano ao sao dia mpangalatra izany. Sao dia mpangalatra ho aza ny Daniel izany. Eny se zany ry Daniel, izany ny satoina ny toetra amin'ny mamanay. Tsy tia olona, pahay iny daholo izay hitany. Aza tezitra amin'izany se marary ny fanainy. Mila vavaka ho azo ho se isan'ora isan-tsegodra, isa-minitra koa. Andao tonga dia atsakaratsika alay moramora sao anareo. Iny ary. Jesosy zoika ianao ane ikasika ny fonon'iray aman-drenina sy ando mba hamela zana miala dareo hianatra sekoly lahady. Misaotra zoko malalo, tianao daholo moa hianjo sy nareo ary ny dada sy ny mama koa. Amenana Jesosy. Amen. Ndreto ary ny soakantsika ro lahy rano. Aza mikodokodona mafy sao reny mamanay dia hifazavasana eo indray sika ro lahy. Aza matahotra ry se efa eo ara-panamboarana fony sy ny sainy ary ny fanahy-mamasenza Jesosy. Angaha efa nangataka sahady tamin'izany Jesosy izany sery Daniel mikasika an'ireniko masika be teo. Ny antsonanareo atra ngeno ela ry se dia efa mamaly vavaka izy. Teo ampiandrasana selaka soa dia mivavaka. Hoy mantsy ny soratra masina hoe atsoy ao dia hovaliako ianao ka anehoako zava-mahagaga sarim-pantarina izay mbola tsy fantatrao. Dia misy koa tenin'Andriamanitra manao hoe atsoy ao amin'ny andro fahoriana dia ahonjanao ao ary ame voninahitra ianao. Dry, ary izy ty zazalahy matsakaraha miaraka amin'ity nary vendrany ity. Manahoana tompoko? Daniel ny anarako. Mba hiaraka amiko dia hivavaka nary rapitso maraina.
Teo alampy anazy hoe sidibenareo dia izao mba tsy ho tary izay raha pitso. Fa inona mahatonga anao be fitiavana toy izao ry Daniel tokoa moa izy teo? Tompoko, tiako nary satria Andriamanitra nitarika ho be fitiavany. Ny fitiavana ananako tompoko dia kely sy bitika. Raha mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, isan'izany ange anao io tompoko e. Fitiavana inona koa izany ry le kely tia? Novely zanan'ilay tokana, Jesosy Kristy no anarany. Mba tsy very ianao sy ny vadinao fa hanana fiainana mandrakizay any an-danitra. Zanaka pastera nga ianao ry le kely tia? Tsia, sady zanaka pastera ako no tsy manakavana mopera fa zanak'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra sy raintsika no lazaiko taminao teo no nanera hitaonanao mba ho tia Jesosy Kristy. Ilay efa soleloko anao teo amin'ny hazo fijaliana e. Fa inona daholo izany tantarainao izany ry zazalahy? Izany fitiavana masina izany no mitarika hanambara aminao. Mila hibebahanao raha tsy rehetra vitanao ary dia mila heloka sy hanadio fonao. Fenota ilay raha nalatsaka ny zanak'Andriamanitra, ilay be fitiavana teo amin'ny hazo fijaliana. Dia maninona nefa ny rehefa voadio an'izany rahan'i Jesosy izany? Dia maninona izao ny foko? Hazavao tsara hoe ilay kely ity fa tena mahaliana ahy nge izany resaka izany e. Andriamanitra, sotranao aho fa nentineny afatrano mamanonary. Midira moa toetrano nareo rolahy e. Aingana, midira ho anareo rolahy aty an-trano. Andao fa tsy eo an-dalantsara eo fotsiny ventsika no iresaka e. Ao mipetrapetra. Eny azy. Hoy ny fanontaniako taminao teo ry Daniel hoe rehefa voadio an'ny rahan'izany Jesosy Kristy izany ny foko dia manakory sy manakory aby. Ny dikan'izany dia voafela ny helokao. Tsy azo averina zavatra ratsy intsony nefa. Ary koa mila mandray Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ianao mba ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Andraso aloha. Aleo aloha averiko kely fa tena sarotra be nge izany dingana ampianarin'ny seanahy izany e. Voalohany, tia Andriamanitra dia nomeny ahy Kristy zanan'ilay tokana mba tsy ho very ahako. Raha mino anazy moa izy teo fa hoe hanana amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Tena izany mihitsy tompoko. Faharoa, raha tsaroako tsara ilay izy teo dia hoe mila mifona amin'ny ratsy rehetra vitako ahako. Reny famonoana ny zanako reny, fahasiahana, reny rehetrarehetra ireny izany dia hodiovin'i Jesosy amin'ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy miverina amin'ireny intsony. Ay, tena matadidiny lesona ianao tompoko. Ary ny fahatelo hoe rehefa voavela ny heloko dia mila mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy moa izy teo. Raisiko manakorykoa moa io zanak'Andriamanitra io ry Daniel fa tena tsy azoko loatra nge. Mitenena fotsiny ianao raha neny hoe Jesosy midira tompoko. Azakao ary amin'izao sisa izao dia aoka sitraponao no ataoko. Dia avelao izy hitondra fiainanao nge. Voaray re anako, voaray ny afatra. Dia olona manakory moa izany no fiantsoana manomboka eo amin'ny dingana fahatelo io. Koa dia inona ho izany fa zanak'Andriamanitra izany nantsonanao tompoko. Mila ianao velona amin'ny tenin'Andriamanitra. Izareo mamaky baiboly isan'andro e. Dia mila resaka foana amin'Andriamanitra koa isaky ny minitra. Izany hoe vavaka tsy mitsatraka. Mila ianao mitady ny tavan'i Jehovah sy miantso ny anarany-masina. Miala izay lazainy sy manome voninahitra azy. Izany hoe vavaka any am-piangonana. Mila ianao joro fahavelomen'i Jesosy Kristy eny amin'izay misy ianao, na amin'ny fiteny, na amin'ny fisainana, na amin'ny fitafy, na amin'ny asa, na amin'izay atao rehetra e. Mila ianao fona amin'Andriamanitra ihany raha mahatsapa hoe tsy lankatoon-teniny. Fa raha vitanao avokoa izany dia azo antoka ny famonjena fanahinao. Minoa Jesosy tompo dia ho vonjena ianao e. Tsy ianao ihany fa ny ankohonanao koa. Misaotra indrindra ry Daniel. Tena ankizy endry se sady be fitiavana amin'ny mahay mitarika ny hafa koa andray famonjena.
ao fa asaiko miomana voamaraina be nary sy ando raha pitsy de andery zareo de antsoy aty izy mianadary ento mianatra sekoly lahady sy miangona miaraka aminareo any ary Ny fitaovavaka ho an'ny olon-dehibe tompo dia manomboka 10 maraina ka dia manasa nareo fady koa Jesosy tompo manatrika izany. tena ho avy tokoa moa izany andeha amerina ny afatra rehetra voaraiko teo any amin'ny rangahavadiko zao de zao fa tena tsy angatakandro mihitsy de amin'izay mba miaraka vovonjy ny fanahanay mivady. Tsara mihitsy izany tompoko. Andeha aloha zako fa Jesosy Kristy no hitanareo manao veloma tompoko. Iando, izy ho kialakely miara-manasa lamba miteny eo amin'ny basan io. Baky namako io dada. Fa hatramin'ny noviana indray moa no be taraina amin'ny olona ty Zao manjary misy mpanampy manasa lamba ty. Zay elzay nefa ny vita ihany na de lamba telo sy bika aza. Ka mba fitiavany ahy dada izany Izao mba vizana de tsy mandafanampiana izy. Kialakamo vavy ty. Lasa ianao ray kialakely moa de ny amin'ny lavatranonao any Tsy mila manampy any Ando manasa lamba eo. Azafady indrindra tompoko, miangavanao ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, avelao ao anampy an'andro zanakao. Amin'izay izy mba tsy manasa lamba raha pitso lahady, fa hiaraka amiko hianatra sekoly lahady any am-piangonana. Hianatra sekoly lahady hoe? Mitonantonana. Ny sekoly lahady tsy neny hatramin'ny zomaza mila tsy ho vitany ka sekoly lahady sekoly lahady. Dado, avelao moa mba andeha. Tsy ilaina. Mivoan-trano ane ty raha pitso raha tsy matiko Hitandrimaso mihitsy izao bako ny asian'ny dadanay. Ireny sofindriko teo ny teny tsy voahevitra navoaky ny vavany. Tena makarary fo. Izany ane no mahatonga ilaza hoe mijaly izay mianaday Fahafirin'ny anjoan'i Jesosy Kristy kiry andro izao manjoanareo dazao aza mijery ny hita ky fa mpanjiny ilay tsy hita. Fa ina daholo k'izany lazaindry izany Tsy azoko fa sarotra be. Eto aty alohako baniko ireny lamba voakosokindry ireny Ny hoe hita dia amin'ny fiainana feno fahoriana sy fijaliana iananareo mianadahy ao an-tranonareo ao, miaraka amin'ny dadanareo sy mamanareo. Aza atao betsaka ao an-tsaina sy ao am-po ireny, ody tsy hita. Aza rarahina, aza atao mampiferinana raha vao injay mipoaka ny varatra, ny ompa, ny tselatry ny kapoka, indrindra fa ny fisamboaravoalan'ny daka sy ny totondry, ary ny teny ratsy dia mivavahaingana. Ho tsy hampandry izany hoe fiadanana sy fifaliana men'i Jesosy izany. Jesosy Kristy izany ilay tsy hita? Za mihitsy akia, izay no mahatonga hanampy andrimanao raharahany io mba ahafahany mianatra sekoly lahady raha pitso. Amin'izay kindry anto mahafantatra bebe kokoa amin'ilay tsy hita dia Jesosy zoko malalantsika izany. Misaotra kely bako tena namana mahafinaritra indry. Ao miaraka olantsika roa ity lamba mpandriana ngeza be fa tsy vitako irery. Ao are. Zahay ndao amin'izay etsy amin'ny tadinareo etsy mba ho mainaingana. Dia mbola mpiandry koa ao izany mipasoka amin'ny tolakandro Eny akia, angahazo atao izany manao sotampany izany. Ilaozako indry fa raha vao avy misakafo za dia tonga indray hanampy andry. Mankasitraka kia, mandra-piaona ary Lasa angaly namanao teo ry Ando. Ie, lasa ny sakafo atoandro izy fa mbola hiverina. Fa de inona loatra moa no manerana inona manao iny anampy anao amin'ny raha ataonao ry Ando Tiany ary dada, tsy ho variana amin'ny hita fa kosa hibanjina sy hitoky amin'ilay tsy hita. Fa inona daholo izany tenenao izany ry Ando Tena tsy mazava amiko mihitsy ka. Ao ary fa averiko amin'ny dada ny fanazavana ny membako ahy teo. Ny hita dia izao fiainantsika be fahoriana izao. Ny tsy hita dia Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika.
Hita fiovalina ve pako e? Ie, andraso fa kiraro sisana ampidiriko dia lasa sika iantsoaniany sy narianatra sekolelahady. Zahiny! Ao aloha tsika da hivavaka. Misaotra an'i Jesosy zoko malalantsika. Jesosy, indray fifalianay miala da amin'ny anakenao anay. Mba ho isan'ny mpiara-miasa kely aminao. Anatanterahanao famonjena. Tompo, ianao izay efa nanomboka asa tsara atao anatin'izy ireo. Ianao anie anatanteraka izany hatramin'ny farany mandram-piavinao. Misaotra indrindra Jesosy amin'ny fitiavanao ny olona rehetra. Amin'ny anaranao mahafonjy. Amen. Nareo namako. Ie, tamin'izay io. Manao Pax Daniel. Salama tsara zahay. Vonina ve nareo menata? Andeha ary isika hianatra sekolelahady. Ie, vonina izay saingy ahoana ilay tsiranara? ianareo menata toa manana boky be tsirairay avy. Ie, baiboly no anarany reto. Vao nahena mamaky teny zahay. 7 taona teo eo dia efa nividanan'ny dadanay sy mamanay baiboly sy firana tsirairay avy. Ndry sambatra nareo mianata. Ary toa baiboly fotsiny efimbinareo iny fa aiza izay firana? Efa sahirana mihitsy ireo ray aman-dreninay. Nalakavana amin'ny baiboly sy firananay ge. Ahoana ny fanaovana an'izany? Hoentina ny ampanaboatra. Somako ny very raha toa ka misaraka amin'ny baiboly sy firana. Tena sambatra nareo, Pax Daniel. Raha hividy fitafiana sy sakafo ary kojakoja-pianarana dia mamoaka vola dadanay sy mamanay. Fa raha izany hoe hividy baiboly sy firana izany, nofy anay izany. Raha dadanay sy mamanay no angatahana an'izany, ngamba nitaka sy totondrona azo, kapoka sy ipako. Tena sambatra ianareo manadany men'Andriamanitra ray aman-dreny endry sy mpivavaka. Aza matahotra nareo ny narisiado amin'izao sika miresaka izao eo am-pikasehana amin'ny fony izy mivady ge Andriamanitra e. Mino fotsiny ihany dia mahereza mivavaka ao azy ireo fa ho lasa olo-baovao zareo. Tsy ela ge izany. Narsiando, efa lasa anganareo menada teo. Mbola tatokotany izay. Fa ahoana? Avy alay vonindrakitra reo menada e. Avy alay dia ataonareo any amin'ny sekolelahady koa e. Fa soavana. Ineny ve no manome rakitra hoentinay any amin'ny sekolelahady? Tena tsy mampindra ando, tena mahagaga. Hitanareo menata izany no atao hoe Andriamanitra velona sy mahery. Miasa, manafaka, mamonjy, manavao. Ary mandeha anay alaivo izany rakitra izany. Dia misara Jesosy zokontsika koa. Fa tena asa izao. Tena mahafinaritra be ry Daniela ny famirapirata ny vonina Andriamanitra androany maraina tamin'ny andro. Tena tsara ny tompo isanandro bako. Ay, faly be izany foko izany. Saotra Jesosy, tena fitiavana tokoa ianao. Dia ahoana ho dadanareo sy mamanareo? Tena tsy mampino reto nomeny rakitra tsirairay avy izay da. Dia avy eo hoy dada hoe isao toerana eo amin'ny dabilio farany izao sy reninareo fa mba hivavaka any am-piangonana izahay anio rehefa mirava ny sekolalahdinareo. Ny tena mahagaga be ary reto dia tsy mivoaka tamin'ny vavany dadanay sy mamanay intsony ny tia sy tena. Tsy ny vendrana nasatra azy hatramin'izay fa miarahaba-nay menadaza no nataony. Hoy mamanay hoe miarahaba-nareo menada nahazo namana endry sy mivavaka ary tia olona. Mandeha anaingana miaraka aminy fa miandro ireo anjelikely ireo. Anjelikely koa isika arbako Tena pintadanay koa hoe amin'ny farany volana hividanako baiboly sy firana tsirairay avy nareo da. Angamba nangarangarany ny paozinareo tamin'ny fimbina baiboly. Aleloia, tena nahazo valim-bavaka be dia be isika efatra menada. Izany nerin'ilay tsy hita fanambaranay mianadahy taminareo e. Mahatalanjona.
Ie, tena mahagaga sy mahavariana ary mahatalanjona. Voninahitra man'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy irery any, ary andao andeha angaikaina isika fa samy maneno izany lakolosy fidiran'ny mpianatra sekoly lahady. Andao ary aiza ho aiza amin'reto ankizy be dehibe mivoaka amin'ny varavaram-piangonana reto iany sy nary Ramatoa. Mbola tsy tazako izy mianadara angamba mbola any ariana any e. Aleo andrasantsika eto e. O Ramatoa, tia isika asianao dia mba tonga miangona ty am-piangonana e. Firy taona marina moa tsika asianao zany tsy mivavaka rehefa lahady ny andro? Sy efa roa taona katrika izao. Hatramin'le nisy namaky iny ny tranontsika dia natahotra fa toiranovana ery tsika sianao. Hany ka na alahady dia tsy ilozana intsony ny trano fonenana fa mamitsaka ao no ataontsika. Ahoana moa le fampianarana nomeny izy mianadahy namany andro sy nary ianao le nampitainao tamiko iny? Ay ve le hoe aza mijery ny hita fa mpanjininy tsy hita e. Zahay mihitsy le izy. Roa taona tokoa manko izao tsika sianao no nijery ny hita foana. Trano, mpangalatra, vola, arena, fanana, fanaka, biby fiompy sy ny sisa sy ny sisa e. Roa taona tokoa izany nanadiny tanteraka ny tsy hita izany dia ny fanjakan'Andriamanitra e. Na ao an-trano aza ne sika sianao amin'izany tsy mba nanana fotoana hitokanana mivavaka sy mba hamakiana baiboly akory e. Dia tena be famindram-po mihitsy raha noro izao Jesosy Kristy mpamonjy ao an-danitra ao izao a. Marina ny teninao. Tena soa ihany Andriamanitra naniraka ny Daniela sy Bako mba hanaitra antsika teo amin'ny torimasom-pangatsiahana teo. Ratsy izany dia efa naniry tandroka sy ramboatra ny devoly tsika sena. Dray. Aza hitako aza mahita zany marina. Oka fa amin'izao sisao dia fampitantana sika sianao anara-dian'ny tompo ary anao ny sitrapony e. Marina mihitsy izany ratera. Reny eniny zanako ndro reheto izy miramira ny endrika ery e. Hafa ihany ho azany hoe avy nianatra tenin'Andriamanitra izany e. Narsiando avinge. Hoay, dada sy neny, faly be zahay. No heverina hoe vazovazonareo le hoe ho tonga hiangona ty am-piangonana Dia miarahaba anareo tonga soa aty an-tranon'Andriamanitra raintsika. ka hosorana iny ny dada sy neny. Tenin'Andriamanitra re. Ie, nosoran'Andriamanitra fifaliana re zay androany e. Sambany indray manko izao zay mivady mba miditra ny tokoana am-piangonana e. Sao eo anilan'ny neny no mipetraka. Zaho eo akaiky ny dada. Natolotry ny radio Fempitilo anareo teo, tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe Ny hita sy ny tsy hita. reto avy no namelona ny tantara. Fonsia, Mirantsoa, Karen, Enitsoa, Tovo, Mihaja. Diampeny Françoise Razafy Arsoa. Teo amin'ny lafiny teknika Tovo. Studio RFM Rompy 10.